Vavolombelon'ny finoana, fandaharana hijoroana amin'ny finoana, arahinao ny alahady 1 jona amin'ny 7 ariva eto amin'ny Top Radio sy ny pejy ny VDFI. Lohahevitra, zazavavin-drano. Mitandreny sy ny volo zany somary takitakina ny ambonimbony maso dia ny volo no sanapirapy be fotsiny rakatreakiny ihany koa ilay gaga. Tena misy ve avy amin'Andriamanitra azona fitahiana? Dia resaka vola zany tena amina gony misy ny navony anatao tamin'izay. Afaka maneho hevitra ianao amin'ny alalan'ny antso mivantana, mpanolotra, zokovahatra, mpanatotosy, VDFI, Top Radio. Vavolombelon'ny finoana, vavolombelon'ny finoana. Ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mivantana amin'ny Top Radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80.
Ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mifantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Tsy mahafantatra hoe aiza ho aiza zany a dia andalovan'ny lalamasinina zany raha miainga avy eo a Fianaratsoa mankany Manakara 70 kilometatra miainga avy eo Fianaratsoa eo ilay tolongona dia ambanivohitra eo zany misy ilay Ambodiranga dia misy an'ilay renirano hoe Faraony izay
mivarina ny amin'ny ranomasina dia manamorona ny renirano io zany no nitrangany ilay tantara tany amin'ny taona 120 satria moa zany fandraisam-peo ilay narahantsika teo dia mety hoe mazavazava kokoa raha ampianao fanazavana hoe ohatra ny ahoana marina moa zany ilay zazavavin-drano matetika rehefa miresaka hoe zazavavin-drano dia hoe lava volo be sy ny sisa izay tokoa ve ilay hitan'ity lehilahy ity tsika moa zany raha ny tena marina iray amin'ireo olona izay mijoro vavin'olombelona fa nisy ahoana zany zazavavin-drano zany zany ity monsieur Fidèle izay ataontsika hoe resantsika ao anatin'ity fandarana ity raha ny zavatra misy tamin'ity monsieur Fidèle ity dia tena tonga ny vantana taminy ilay zazavavin-drano raha ny tena marina moa fomba fitenitsika ny zazavavin-drano fa na ny ray aman-dreniny ary hoentsika amin'ny témoignage manaraka eo na ny ray aman-dreniny koa ary dia tao zany hoe misy lehilahy zany zareo nytiako teneny mety fanontaniana mipetraka manko dia efa maninona ary moa zany no olona mipetraka any anaty rano no afaka miresaka amintsika olombelona hoe possible ve zany zay zao mahatonga ny olona betsaka zany tsy mino izay mihitsy zao ny fantaniana rasaika napetraka hoe zazavavin-drano ilay filaza azy dia misy lehilahy nefa ilay izy zazalahin-drano indray zany ilazana an'izy io sa ie raha ny fitantaran'ireo izay fanerasera tamin'ireo zavatra ireo izay ny atsoka azy angambany dia misy lehilahy izy misy lehilahy ary raha le ataontsika hoe fitsoina vavin'olombelona voalohany teo ary nge nitaomin'reto zazavavy reto izy hoe ndao hiaraka aminay izany hoe matetika izy amina lehilahy no miseho dia hoe ndao hiaraka aminay any amin'ny tontolo misy anay ihany dia ohatran'izay le izy averina ihany fa afaka miditra amin'ny vantany ianareo raha misy fantaniana manetikitika anareo amin'ilay laharana teo 034 14 62 80 033 14 62 80 032 11 62 80 dia afaka mametraka fantaniana soamantsara anareo iarahantsika mamaly eto misy fanazavana hafa tianao horesana ihany koa ve zoky mahakasika an'io hoe zazavavin-drano io araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ity namantsika ity ie ny zavatra tiako ampiana fotsiny mantsy ao anatiny zany dia zao hoe so de gaga zany tsika hoe ahoana fiteny fijerin'ny soratra masina ao anatin'izany hoe misy olona ve zany miaina ny anatin'ny rano sisisa koa fantatritsika fa marina fa voafehy ao anatin'ny ataontsika hoe lalàna ara-bojanahary isika olombelona ao amin'izay zavatra hoe azo tsy masontsika jerena azo mitsapain'ny tanantsika sy renesy ny sofintsika voafehy ao anatin'izay kanefa imbe dehibe ny baiboly raha baiboly no reo ataontsika noengantsika ibe dehibe zany no nisy an'ireo tontolo ara-panahy izay tsy fehezin'ireo ataontsika hoe hitany maso sy nitsapain'ireo no niditra mivantana ny fanerasera tamintsika zanak'olombelona dia raha reo le ataontsika hoe tontolo ara-panahy reo zany no miditra te anatin'ny mifandray aty amintsika izy dia misy zavatra tsy takatry ny saintsika satria tsy takatry ny saintsika le izy tsy arak'izay zavatra araky ny hoe lalàna voajanahary dia raha ny manam-porofon zany be dehibe raha ny irana lefantsika teo zao hoe Betesda tamin'izany fotoanandro zany fantatry ny rehetrarehetra zany hoe rano dia misy fotoana misy anjely tonga miditra eo manetsika an'le rano dia vao mihetsika io rano io dia sitrana daholo ny olona rehetrarehetra izay eo zay ny olona rehetra izay voalohany moa zany mahakasika an'le rano be dehibe zany ny tantara ao anaty baiboly na toko ihany amin'ny Genesis toko 1 nisan'ny tantara tena hoe mahaliana ihany koa zany zavatra zany hoe nisy andreo atao hoe ny filima olombelona ohatrany hoe safiotra zany io fitambaran'ny tontolo ara-panahy sy ny atia sy ny zanaka vavin'ny olombelona dia rehefa tiako tena zany hoe rehefa miona zany reo ara-panahy sy ny avy aty amin'ny olombelona reo dia misy zavatra mitranga mety hoe nahery be ohatra le lehilahy mahery tamin'izany fotoana zany ny atao Betesda sitrana dia fanazana tsy zany misy tena anankiray fotsiny amaranako alohan'izay ataontsika hoe fanazavana voalohan'izay izay tenen'ny Paoly Apôstôly izy ao amin'ny Filipianina toko 2 dia miteny an'izao izy hoe 10 hoe mba ho amin'ny anaran'i Jesosy ozy no andohalian'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany na ny ambanin'ny tany
dia le any an-danitra sy ety an-tany fantatritsika fa ny fanontaniana zany de efa iza ary reo ambanin'ny tany ireo dia mety ataontsika hoe afaka hanazavana zany a ny fisian'ireo tontolo any ambanin'ny tany ireo zany a ambanin'ny tany sy ambanin'ny rano moa zany raha ihany zay hoe misy tontolo hafany a misy fanapahana hafany a fa ny zava-dehibe dia zao a tsy maintsy manaiky ireo hoe Jesosy ny tompo. Dia ianao ihany koa izay mpiaino io a dia inoana fa tsy ho ambakan'izany akory a fa dia anisan'izay ino an Jesosy Kristy a ho tompo sy ho mpamonjy anao ihany koa ianao fa mandeha ny fotoanantsika dia hiverina kely a hoe ohatra ny ahoana tsara moa izany ny paozin'ilay zazavavin-drano a dia rehefa niresaka tamin'ity monsieur Fidèle ity izy a inona ilay zavatra nitaomany azy a dia satria izy ataontsika hoe zavatra hafa mihitsy fa tsy mitovy amintsika olombelona misy ataoko hoe fadifady ve a ahafahana miresaka aminy a sy ny ohatran'izany araka ny fijoroan'ny vavolombelon'ny namany. Zany fa iaho tena tsy mety misy na anytany mihitsy ny aho hoe satria misy iray aman-dreny misy rangahy zay zany a vady izy io dia avy taminaha hoandroany koa io a andro lahady ary mivavaka misy andreo ny laran'ny fiangonana. Farapany dia mbola mifetrika aty amin'ny foro aty amin'ny ambany trantany aty. Ihany tena tsy nahasaha ilay tanàna anazy misy tena marina aloha. Satria fantapatatra fa zany satria izy tena ohatrany hoe efa nananokaniko anazy ihany tena sy olona tena tsy mbola hitako misy aoko zany. Dia iaho moa zany tena hoany hoe omeny vola izy raha manambady anazy fa tsy azo entina raha tsy manakaratsy Antananarivo. Dia amin'ny andro dirako anankirano amin'izay zany no mety ny volanao dia mitondra volo izy ianao fa ny vola io tsy efaritaka toenarasoa na tany hafa Antananarivo sy manakarivo ihany izy ny fasin'ny vola io. Dia tena miverina timoy dia manambady an'ilay zanany io dia tena miverina fa izy zany isaky ny alina ihany zany ilay zazavavy io miara mandeha aminahy ty fa amin'ny atoandro sitsema sy mandeha andranoko optimisme. Tena tsy mety azy tena tahatra amin'ny ihany amin'ny soako anaty rano. Izay moa zany tena fady anazy. Mitoaka gasy dia nitsoka sigara-panaty gasy dia ny mahandro hoe mamelo aty tena fady tena fady. Izy misy ny tena miteny fady anazy ny mamelo dia manao ravaka mitazona ranomanitra savony manitra ravaka famantaranandro ravaka io tena halany aby zao. Ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mivantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Raha azoko tsara ilay fanazavana teo a olona zazavavin-drano maromaro zareo no niara-tonga tao amin'ilay lehilahy satria ozy hoe misy ray aman-dreniny a dia eo ihany koa ilay zazavavin-drano dia ilay zazavavin-drano zany no tena tongavany hoe te hanambady an'io lehilahy io a ary raha manaiky hanambady azy a dia omeny volamena omeny vola ilay vola aty Antananarivo a sy Manakara no azo ampiasana azy fa tsy ampiasaina any amin'ny toerana hafa. Izay ilay izy teo e?
Ie, zay le izy raha le fitantarany Fidèle zany a de hoe avany raha fitantarany de hoe misy fotoana zany a tonga atao le ray aman-dreniny ray aman-drenin'ity zazavavy ity a de nitaona azy hoe ndao ianao anambady ny zanakay ndao anao anambady ny zanakay fa omenay volamena de omenay vola amigony. Zay zany le amigony mihitsy le vola. Zay zany le apahany le ataontsika fijoroana vavolombelona teo zany lazany zay hoe omeny vola ozy ianao de omeny volamena de omeny vola amigony. De misy fepetra moa zany le izy hoe tsy maintsy ana Manakara sy Tananarivo izy teo no ampiasaina le vola. De ary zareo reo zany moa amin'ny alina mandrakariva ny tonga ao amin'le olona de ohatra nisy fadifady ny tany sainy ihany koa teo hoe le olona tongavany io zany no mila mifady ino izy teo paraky gasy de toka gasy de tsy mahazo mamelo lafo. Tsy azo mamelo lafo. Raha manao an'izay zany ianao de tsy tonga ao aminao izy. Tezitra aminao izy. Ary mety hoe inona re no ny fidianany an'io lehilahy io hoe ato amin'ity lehilahy ity isika no ohatran'le olombelona ihany hoe hitony mba tiako de ataony mandeha. Mety ho zay fa raha ny tantara hatry fotoanantsika koa moa zany nanapetra fa tamin'ny resaka ny fanaovana tamin'ny Fidèle de hoe nisy namany misy hoe Monsieur Raymond niaraka taminy zany nanjono namitana tamin'io renirano farahoan'io de fa Monsieur Raymond nanjono tamin'io fotoana io fa Fidèle tsy nanjono de nahazo trondro 5 izy zany de ny fampolony foza de le foza ngeza be de natahotra zany Raymond de naveriny tany amin'le rano le foza de io foza io zany ny fahazoko azy anyreto zazavavindrano reto de tonga izy rovavy zany le zazavavy tonga tao amin'ny Monsieur Fidèle nitady any Raymond hoe misy fozanay nalainy na de efa naveriny ary le foza. Zay zany aloha ny contact ny fifandraisana voalohany teo amin'nareo zany no zay resaka foza zay fa rehefa nahita teo moa zany zazavavy ty de niteny hoe andao ianao ovadiko de omena vola sy volamena. Raha azoko tsara zany le Monsieur Raymond tena nitadiaviny satria io no nakan'le foza raha ataontsika hoe nalainy le izy fa efa naveriny moa zany le izy fa i Monsieur Fidèle no hitany teo de Monsieur Fidèle indray no ohatra ny tiany de iny no nresahany. Zay le izy. De amin'izao fotoana ifampiresantsika izao raha ny vahoaka malagasy manokana ny jerevina de tena ao anatin'ny fahasairanana de manoloana an'izany hoe vola be amigony omena, volamena omena de angamba mety misy teny hoe aiza indray nisy toy izany nanaiky ve i Monsieur Fidèle sa tsy nanaiky. Zay aloha ho hitantsika rehefa avy eo fa misy zavatra tiako ampiana kely fotsiny ihany le izy hoe ahoana moa no mahatonga zany reto ataontsika hoe tontolo hafa saman'olotra mihitsy hoe menay volamena nareo menay vola de mampatsiahy zany ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy rehefa alohan'izy hanao asa dia netiny fanaratsy izy tena tenombohitra de niteneniny hoe raha manaraka ianao de omeko anao zao rehetra zao. Ary mpandinika baiboly de miara manambara fa i Lucifera na de ao anaty baiboly ary tsy misy anarana hoe Lucifera tonga de amin'izao fotsiny fa laikitan'ny maraina na ohatr'izany ny ilazana anazy ao de tamin'izy mbola tsy niodina de niravaka vatosoa sarobidy izy de tsy gaga ihany zany ny tena tiariana raha mahita ny fijoroana vavolombelona tahaka an'izao hoe misy hery mitazona zany le arena sasany eto amin'izao tontolo zao ty zany fa tsy hoe aranofo be fotsiny hoe io misy de tonga de alaina fa araka le zavatra nitenenina teo foana ihany nefany de hoe Jesosy ny tompon'ny fanapahana ambony indrindra any Jehovah ny tany tsy rehetra ao aminy zany hoe raha mivavaka ianao zany de tsy manan-kery le fahefana sy fanapahana avy any amin'ny tontolo hafa ireo na zazavavindrano izy na zavatra hafa. Zany hoe
isika malagasy a dia voalaza ombenombeny a manana harena ankibony tany a betsaka kanefa isika malagasy ihany koa dia anisan'izay tena mahantra dia mety afaka saintsaina zany hoe tazomindreo olona tsy olona moa zany e tazomindreo zavatra miaina ny ambanin'ny tanindreo zany le harena any ka tsy manana isika fa raha ohatra ka te hanana isika dia mila manao fifampiraharahana amin'ry zareo. Anisan'ny ataoko hoe raha atao anatin'ny compteko manokana atao anatin'ny Facebook moa dia anisan'ny tariteny nataoko mihitsy izay resahan'ny zokizolo izay hoe be dia be ny resaka mandeha zany hoe raha tsy manao sorona tahaka an'izao ianao tsy mahazo fahefana, raha tsy manao manaiky eo ambany zareo ianao tsy mahazo an'ilay voadisosy ny sisa tsy hananantsika pirofo le izy fa azo eritreretina mihitsy satria be dia be ny resaka mandeha ny fiarahamonina sy ny rehetrarehetra eny fa tsy hananantsika pirofo moa le izy dia tsy afaka mitenitsika fa ny azo antoka fotsiny dia izay hoe raha manaraka an' Jesosy tsika raha mino an' Jesosy tsika dia tsy eo ambaniny zany fanapahana rehetrarehetra zany. Dia satria an' Jesosy Kristy ny zavatra rehetra an' Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy a dia ny zanak'Andriamanitra ihany koa zany mazava ho azy fa manana amin'izany rehetrarehetra izany fa tsy ny zavatra ny ambanin'ny tany ihany no mifehy antsika fa ndeha hoe notsika indray ary aloha ny toy an'ny fijoroana vavolombelona nataon'i Monsieur Fidèle tao anatin'izay hoe inona no nitranga nanaiky izy ve sa tsy nanaiky andeha dia ho anao izy reto zazavavin-drano reto. Izao zany le tena tsy nampandeha anahy da moa zany efa tsy nahita nandeha iny dia hoe moa zany raha ohatra tsy anaky ny resaka vavaka misy andrao ny anaran'ny fiangonana indray teneniny anahy mbola magnarivo zao ny anaran'ny fiangonana zao ny zavatra tena sariko tamin'izay tena mivavaka izy ary tena mivavaka zay fa iaho zany tena tsy tena raha aminazy mihitsy izy tena mivavaka dia tena mivavaka izy zany rehefa mivavaka reo dia tena amoron-drano eo zany izy dia tena mivavaka dia mahay hirana fiangonana hirana protestante fizikairina io dia tena hainy vo maragna be miala izy dia mivavaka tena mivavaka misy reo amoron-drano eo dia anahy zany ny fivavahany zany zao misy zavatra tena napistery anahy izy amin'ny aran'indray sy ny zanaka sy ny fanahy masina dia manao amen izy dia ny faraparan'izay koa izy amin'ny aran'indray sy ny zanaka sy ny fanahy rasy amen natao mivavaka roa ohatran'izay ny azy satria hoe misy iaho moa fa teneniko iaho tsy mahay magnito magnito anaty rano aho fa raha mandao aho dia haiko mandao rano fa raha magnito aho tena tsy sahako misy moa dia misy zavatra zany mitahezako ato zany amin'ny tahezako tiato izy zany fa ohatrany tongro zany izy nisaizanao ato fa mahezana be izy zany zay zany tena problema ka iny anay iny zany tahezako ato fa soreko marary izy dia gnanany an'io raha matoro fa soreninao izy dia mahafaka miditra tsara miditra anatin'ny lavaka any izy ireo tena tsy mety satria sao dia raha hitikitihina zay ho sao dia raha hodidiana ho natao koa tena tsy mety ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mivantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Tena fakapanahy be ho an'ny zanak'olombelona na resaka vola mankarena eny fa na dia ny tena kristianina aza dia tena mbola ady mihitsy ny hiatran'io resaka hoe vola mankarena io. Monsieur Fidèle moa zany teto tsy sa nandeha nanaraka an'izy ireo dia ahoana tsara moa zany no nahitany an'ilay hoe mivavaka le olona lasa hoe le olona foana moa zany no fiteniko fa le zazavavin-drano dia ohatry nanaitra ihany koa izy teo hoe manao amin'ny anaran'ny raisy ny zanaka sy ny fanahy masina izy dia misy amin'ny anaran'ny raisy ny zanaka sy ny fanahy ratsy ihany koa. Ie tsy mahagaga aloha zany satria fantatra ange fa ny tontolo ara-panahy dia efa nizara roa tsy misy tsony zany ny eo anelanelany fa Jesosy mihitsy ny teny hoe rehefa tsy mombana dia manohitra anahy izany hoe anankiroa na ratsy na tsara izay aloha zany ny zavatra misy zany tsy afaka hiteny mihitsy zany tsika hoe rehefa tsy mifototra eo amin'i Jesosy zany ny fanahy anankiray tontolo ara-panahy ny resahantsika dia
tsy de ratsy izy zay satria efa nitenenina tamin'le Filipianina toko faharoa andiny fahafolo izy teo le hoe ny anarany Jesosy maty eo amin'ny hazofijaliana dia lasa nasandratra Andriamanitra izy hoe amin'ny anarany tsy maintsy andoalian'ny lohalika rehetra ary ny lela rehetra dia tsy maintsy manaiky hoe Jesosy ny tompo na ny any an-danitra ny eto ambonin'ny tany na ny any ambanin'ny tany. Dia ao anatin'ny tontolo aram-panahy misy zavatra tokony fantatritsika ihany satria miverimberina foana zany le teny hoe fanapahana indray izy io vakintsika fotsiny andalovantsika fa zava-dehibe mihitsy zany io hoe fanapahana zany hoe misy olona manapaka zany dia misy olona tapahana eo ambany. Izy io zany dia samy manana ny anjara tohatra ao anatiny ny tena malaza azy angamba dia ohatran'ny reny any miaramila reny hoe raha sergent ianao dia manana miaramila vitsivitsy eo ambany fifehezanao fa ianao indray nefa na sergent ary dia misy amboninao dia misy kapiteny ao misy lieutenant eo misy colonel ao misy ny hafarany indrindra amiral raha anatin'ny tontolo ataontsika hoe miaramila zany dia ohatr'izay koa le ao anatin'le ara-panahy zany na aty amin'ny ratsy ary dia misy an'izay ry zareo fa ny zava-dehibe indrindra dia hoe Jesosy ny tompony zavatra rehetrarehetra zany zany hoe izay olona manaraka an' Jesosy zany tokony hifikitra anatin'izay finoana izay hoe na misy aza izay atao hoe fampanantenana omeny reto na zazavavindrano izy na kalanoro izy na izy hoe mena vola be ianao mena an'izao ianao dia zavatra fitaka fotsiny ihany zany satria avy any amin'ny fanaratsy ary voaporofo teo moa zany le vavaka nataon'izay hoe fanaratsy no ambadika any. Arak'izany dia tsy izay rehetra milaza hoe mivavaka akory dia kristianina avokoa ary ny kristianina dia ny olona izay efa tena nino an' Jesosy Kristy mametraka an' Jesosy Kristy ho lohany eo amin'ny fiainany eo dia marobe tokoa ireo karazan-javatra samihafa sahala amin'izay efa voatanisa ny zokovahatra teo mampanantena amintsika zanak'olombelona vola mankarena ny zazavavindrano misy koa le hoe kokolampy misy zavatra maro samihafa izay tena tsy tena fantatsika mazava antenaina mety mbola isin'ny fotoana ahafahana miresadresaka momba an'izy ireny hitondrana fijoroana vavolombelona ny olona hafa fa dia izay any an-tanana antsika hoe an'Andriamanitra ny zavatra rehetra ary raha zanak'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra no miany fiainanao manome izay ilainao fa tsy voatery hoe manam-bola be sy volamena sy ny sisa ihany koa. Ina ihany koa no afaka resantsika mahakasika an'izay fijoroana vavolombelon'ny Monsieur Fidèle izay? Ny eo amin'le nizatra anankiray mbola hanohy moa tsika rehefa avy eo sa tonga dia heno aloha ny amin'ny tohiny satria mbola misy tohiny eo zany dahoary angatantsika indray izay tohan'izay aloha. Teny tamin'ny olombelo tamin'ny tamin'ny sy ireo mpampisikidikidina mahay raha io zany dia hoe ratsy izy famboara moa izy raha ohatra ka anao sy tena fa ny olona zany dia resaka hoe ino moa sy idiranany iny sy idiranany ka sarotra be aminao ny idirako amin'izay satria tena resaka anaty rano raha sy haiko misy mandray mandaona io sakasaka be na magnidotra ka iakoako tekitena ho azy tena farany dia sy tranon'le olo mpimasy ihany zany be dia be mpimasy anazy na ho afaka raha anaty rano ihany na lainy raha anaty rano mety fatany ihany moa na zavatra anaty rano dia izay ihany no tany rano misy anazy le plasy ia zany nampitazominy rahavavina raha anaty rano zay dia natao mivaravarana eo dia izy ohatra amina milava amin'ny tany fiaingany ambany trano koa zany izy nagnatona na isin'le fanafody dia mitokotikely teo raha igny dia napetany tamin'ny tany kokoa raha igny dia tsy nagnatognatona haiko izy. Ity ny laharan-tarobia ahafahanao mifandray mivantana amin'ny topo radio 034 14 102 80 033 14 102 80 032 11 102 80. Raha rentsika tsara ilay fijoroana vavolombelona teo dia tsy nanaraka an'ireto zazavavindrano reto Monsieur Fidèle dia te hiala amin'izay fivezivezena sy fifaneraserana amin'izay ihany koa nefa dia nitady hevitra dia nanatona mpimasy izy teo. Dia iza tsara ilay mpimasy natonony dia ahoana tsara ilay zavatra nataony hoe mba tsy hifaneraserana amin'izareo? Ie mety somary ambanimbany ngambany moa ny ainontsika ny tokantrano any
le fijoroana vavolombelona fa nanatona mpimasy tokoa izy dia le mpimasy zany a no nanome zavatra azy ho atao eo amin'le trano mba tsy verenany le zaza vavin-dranontsony satria efa hitantsika tamin'le fijoroana vavolombelona teo aloha moa zany a nanao nampitahotra zany le zaza vavin-drano hoe raha vao tsy manaiky ianao a dia vonaonay dia nefa zany a inga fidèle tsy sa izy tsy sa zany izy hoe andeha ho any anaty rano satria zay nangatahanyireo zany hoe laroby alina ianao a no matory any aminay am'raika amby folo alina miala eo mandeha miditra anaty rano any a dia miverina amin'ny telo maraina amin'ny efatra maraina any a dia homeny an'izay a vola dia efa niteneny hoe mitondra gony ianao dia mitondra vola amin'ny gony ianao a mivoaka avao dia natahotra izy zany a dia nifampiresaka tamin'ireo olona olombe teo an-tanàna zany tao amin'ny fokontany Ambodiranga averina ihany a distrika Tolongoina Fianaratsoa no nitranga le tantara dia nandeha tamina mpimasy maromaro izy dia mpimasy ray zany a no navita natonga an'ireto zaza vavin-drano ireto tsy niverina intsony a satria nisy zavatra nalainy zany tao anaty rano tao a dia napetraka teo amin'le trano nga fidèle zany hoe mpimasy a no natoniny sanatria tsy hoe itaonany mpiaino anatina mpimasy akory izahay zany raha miresaka an'izany eto a fa zay tena tanjona dia ny aneo amintsika hoe Jesosy Kristy rery ihany dia ny tiako anontaniana hoe ahoana tokoa moa zany no tena mahakasika an'ireny hoe mpimasy reny manoloana antsika zanak'Andriamanitra. Io moa zany araka le falazaina teo hoe samy manana ny fanapahany misy a misy mpimasy ataontsika hoe mpimasy na ataontsika tsy fantatro moa zany zay fomba hitenenantsika anazy hoe omby asy ve sa inona misy amin'izy ireny a tsisy idirana fanahy ny zavatra ataony tsisy idirana fanahy fa fahalalana momba ny zavaboarin'Andriamanitra dia entiny manasoa le izy ohatra zany hoe mahafantatra izy hoe ty zava-maniry ty a raha misy olona maratra be dia ty zava-maniry ty raha misy olona maratra be a dia ty a manafaingana ny fijanonany rà na koa hoe raha marary ohatra hoe tsy dia mahita ny maso na tsy fantatro misy zavatra fahalalana be dia be ohatra zany reny a hafa zany reny hoe fahalalana ny zavaboary ny fiasan'ny zavaboary mba hanasoany tenantsika olombelona tsisy idiran'ny fanahy mihitsy fa misy indray a manao fifanarahana amin'ny tontolo ara-panahy izy mba hananany fahefana dia na mampiasa zavatra ara-nofo azy izy a zavatra ara-materialy a dia misy fanahy miaraka aminy vetivetika tapako kely zoky a fa misy namantsika miditra mivantana ato a tapaka ndraika izy tsy maninona dao toizana ny fanazavana ary dia raha mbola vonina izy afaka raisintsika ihany mandritra ny minitra vitsivitsy mbola ananantsika dia izay le teneniko teo zany hoe raha misy fifanarana ara-panahy ataon'le omby asy na mpimasy na zavatra sahala amin'izany a dia ireny a no miteraka loza avy eo tsika moa zany zao atao anatin'ity herinandro ity a nahita fijoroana vavolombelona ray aman-dreny ny aram-boina noho ny amin'izay zavatra izay dia eny ary io misy namantsika tafiditra mivantana miarapa tompoko allo salama tompoko eny tompoko maheno ve eny tompoko maheno anao zay misy zavatra kely mba saika ilako fanazamako dia naharaka taratany voalohany teo fa somary tarataraka evy maheno io zazavavin-drano io mantsy a dia fanahy ratsy izy aloha zany hoe tsy hita maso dia misy olona mahita dia misy fidèle zany nahita maso izy zany nahita maso izy na rahantsika teo izy io zany a karazana divolo mihitsy zany moa raha resitsika any amin'ny asa am-piangonana ny fifohazana any a divolo tena roahana mihitsy izy io dia reny fanamarena kely tiky napetraka
dia tsy haiko ny fanazavana mendry zareo avany an'le mitovapolombelona be hoe mana-profo an'izay hoe misy olona afaka mahita anazy dia misy olona tsy afaka mahita anazy. Mankasitraka anao zay angamba aloha zany tsy fantaniako aloha voalohany zay aloha mankasitraka. Eny tompoko misaotra anao metsika anjoko varitra ny famaliana ny fanontanianao ary. Ie variana vetivety a tsisy nahita fa tsy izy Raymond sy Fidèle ihany zany a tamin'io fotoana io teo amin'ilay tanàna fa taty aoriana zany a mihita ny ankizy moa zany manasa lamba milalao eny amin'le rano faraony eny a dia misy fotoana zareo mahita an'le zazavavindrano ihany a mandehandeha eny amin'ny andro atoandro ary. Dia hotiza kely any angamba ilay fanazavana teo hoe le resaka omby asa satria tsy maintsy mipetraka an'ilay fanontaniana fa maninona moa zany a no mpimasy a no navita nanala an'le izy. Zay le teniko teo hoe misy mpimasy na omby asa zany a raha manao fifanarahana ara-panahy izy amina fanapahana dia zay ny problème satria lasa babo ny fanahy iny zany a babony le ataontsika hoe tompon'le fanapahana iny zany a le olombelona izay manaiky manaraka ny tiany atao ao anatiny. Tadio tsara fa misy foana ny fepetra, misy foana ny sakrifisy, misy foana ny sorona atao zany a any amin'ireny tontolo ratsy ireny zany hoe manao an'izao ianao dia zao, manao an'izao dia zao, manao an'izao dia zao. Takalon'iny nefa ny fanahinao a lasa babony zany. Dia fanaizany na tsy zany kosa nefany mifeverako azy a dia hoe ny ireo le ataontsika hoe ery tsy manaraka ny ataontsika hoe lalàn'ny olombelona ireo a dia misy fadiny daholo. Na ny baiboly ary ne milaza an'izany hoe ny Nazarena tsy mahazo manapaka volo, i Samsona tsy nahazo nanapaka volo. Misy zavatra ohatr'izany zany dia fahalalako azy zany a reto olombe reto a nisy fahalalana notazaina nolovaina tao dia hoe reto zazavavindrano reto rehefa tsy te hiverenany dia zao zavatra zao atao. Izy tsisy rituel, tsisy hoe vavaka natao, tsy nisy hoe zavatra natao fa dia zavatra materialina fotsiny hoe reto ny tsy tiany a dia reny natao a dia zay zany ny hitako azo anazavana anazy hoe nalala zany ireo hoe zavatra ohatr'izao ny tsy tian'ilay zazavavindrano a dia natao zay a dia tsy niverina intsony ilay zazavavindrano taty aoriana. Zavatra roa ilay voalaza teo a tsindriako kely fotsiny hoe misy fahalalana mihitsy a no entin'ny olona manampy ohatran'ilay hoe raha maratra ianao dia mitsakotsako satroko aza maratra dia indraindray afangaron'ny olona tokoa aloha ilay izy rehefa miresaka ohatra hoe zavamaniry dia misy zavatra hafa ao ambadika izay fa mazava tsara ilay fanazavana teo a dia fantaro ny zavatra rehetra ho ny tompo a azony mafy izay tsara. Jesosy Kristy irery ihany ny antsika misy fanazavana fanampiny tiana ho ampitaina ve zoky satria efa manakaiky ny fiafaran'ny fotoanantsika. Ie, ny amarana anazy angambany a dia teny ao amin'ny Romanina toko 9 andininy 7:30 ao zany dia miteny hoe matoky aho izy a fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na ambony na ambany a ninindinina amin'izao zavatra ary rehetra izao a dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy fa izy tonga tsy hanameloko an'izao tontolo izao fa hamonjy izao tontolo izao fa izay tsy mino azy kosa dia efa voaheloka sahady. Mbola misy namantsika te hiditra mivantana na ampandrosoantsika kely ary hoe aloha izy. Allo? Miarahaba tompoko. Mahafinaritra ny fandaharana fa ampisokatra kokoa ny sainy tsirairay fa ny fanazavana etiko zany a mahakasika ny hery hafa ankoatra ny hery Jesosy Kristy dia na zazavavindrano na vaziny misy karazany devolo fanarabe dia na ny any ambanin'ny tany na ny eny amin'ny habakabaka araka ny voalazan'ny soratra masina izany dia misy fandraisana daholo amin'ny olombelona izay manompo azy ireo etỳ ambony
zany io na mitondra fanasitranana io na mitondra mpanafahana io na mitondra fomahana olona de misy vidiny ambadika daholo de vidin'le fanahan'olombelona zany de mahafirisika atsika fa Jesosy Kristy sy ny rano lasaka teo ambony azona ireny ihany mikiky sy antoka ho atsika kristianina fitsaka sy lokony akeviazana mety mahasitrana tokoa izy fa ny ambadiky le fanasitranana vidina fanahatsika olombelona foana mahereza tompoko misaotra tompoko makasitraka indrindra ia mankasitraka indrindranao ihany koa fa nampimpanazavana moa zany nety ny namantsika iny teo ary everina fa tena mahafehy an'izay rehetra tiana ho ampitaina ho an'ny mpiaino sy ny mpanaraka ny fandaharana tokoa satria efa tapitra ny fotoanantsika dia mankasitraka anao nanaraka ny fandaharana tamin'ity voalohany ary antenaina fa tsy ho adinonao akory ny fotoanantsika isaky ny alahady toy izao. Mankasitraka indrindra tompoko dia manao veloma mandrapitafa mandrapiresaka aminareo eo ihany koa zokovahatra misaotra tompoko. Misaotra atsika rehetrarehetra ny eno tany amin'izay nisy atsika rehetrarehetra tany dia mirary soa ho atsika rehetrarehetra dia mirary soa koa ny fandaharana dia samy tain'Andriamanitra. Fenoary ny fotoana tonga iantiny farany nanomina ny minominofo atao mahita ny anarany ny fanjakany ny tany fandona amin'ny fanjakany lanitra tanteraka ny teny fikasana nitsangana ho Andriamanitra. Fenoary ny fotoana tonga iantiny farany nanomina ny minominofo atao mahita ny anarany ny fanjakany ny tany fandona amin'ny fanjakany lanitra tanteraka ny Fenoary ny fotoana ho hitanao ny fopakanye fenoko ny vanim-potoana dia fenoko ny kapakanye ny firenen'ny tany fandona amin'ny firenen'ny lanitra tanteraka ny teny fikasana mitsangana ho Andriamanitra.